Bona marina mbola anaiko fitany mpitondra ankehitriny ihany ve ny vahoaka fanovana hono hoe fanoloana hono hoe fifamadiana toerana hono hoe malaza ny resaka gouvernemanta moa ve ilay resaka hiatrika fifidianana ka tsy maintsy mitady hevitra ahafahana mitady fandresena ny filoha ankehitriny sa ilay fomba fanao mahazatra mba ampitontonina ny toedrara politika eto anova gouvernemanta nefa dia anao inona sy avita inona intsony amin'ny enina volana sisa ananan'io tsy anova ihany koa nefa inona no fiantraikany ny sary misy ankehitriny dia maneho ny ady an-trano amin'ny fitondrana rajoelina mifanipaka tahaka ny valalan-karona raha tarafina amin'ireny olombo fidierd no midina andalambe mitako fialana ministra ao anatin'ny gouvernemanta sarotra ny fandidiana ho an'ny rajoelina satria androso maty ray be iemotra maty reny be tsy teo raha seho anatrehan'ny zava-misy kanefa to karazany mimpivaratra ihany koa indraindray na tiana na tsy tiana betsaka ny lesoka ao anatin'ny gouvernemanta misy olona aza to manaratsendrika ny fitondrana manontolo ary lasa miteraka fisaraham-bazana amin'ny samy olon'ny fitondrana betsaka nefa no to tsy saky-tiana satria mety mahalala tsy ambaratelo maro mety misy olona enjana ihany koa miaro ao ambadika mbola fantaniana mipetraka mandraka ankehitriny ny hoe feny ve ny fahefan'ny filoha anala sy anaisotra izay heveriny fa tsy de mety loatra na mety aminy fa mety opozina eo anatrehany mpiaradia aminy manomboka mahatsapa ny ankamaron'izy rehetra fa tsy tafavoaka intsony ny fitondrana ka mihatsara vela tsisy isa ny ankamarony sara raha teo mbola misy hinanana mandritra ny enina volana sisa raha atao mantsy ny tombana sara raha tanteraka ny vely rano ny fanipaka tanteraka tamin'olona zay na nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 2024 ny zava-misy iana ny vahoaka ankehitriny any ka fanodikodinana saim-bahoaka sy familivilina saim-bahoaka no misy nandritra ny 4 taona mahery ny tondrana izay ohatra kaiky ny resaka jirama io ity no teny nataony nandritra ny fampelezan-kevitra ny voalohany ny volana aogostra 2024 teo amin'ny palais de sport Mahamasina hoe mahafapo ny jirama mahafapo ny jirama tsy teo ihany fa mbola ity ihany koa no nolazainy nandritra ny ady hevitra hoe ny avoloha tao amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo-mpanjakana RNM STVM ny fasivy ny volana desambra taona 2024 hoy indrindra mantsy izy hoe nolazaiko mivoaka malagasy de tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara vely rano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita tao anatin'izay 20 taona zay de ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana amin'ny Madagasikara mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe 5 taona latsaka izao no nitondrany firenena mahafapo ve ny jirama ankehitriny foana ve ny délestage tanteraka ve ilay 400 mégawatt tondrana ny orona tamin'ny fitabahoaka ka tsy mahagaga raha miady an-trano no hiafarany dia mandrebirebi saim-bahoaka fotsiny sisa no ataony izao aza moa dia tsy tahotra tsenatra izy milaza indray fa amin'ny taona 2024 vao foana indray ny délestage raha nylainga ny mpitondra io aloha ny nangonina antsopika tena efa feno na efa tsy ombitsony hatramin'ny tranonenany angamba ny tena mahamenatra dia ny solotena ny banky iraisam-pirenena eto amintsika mihitsy no nijory fa volombelona ny volana jona 2024 izany hoe 3 taona nitondran'ny rajoelina fa tsy mahafapo ny jirama ny tantara manoloana any andry rajoelina ny fahatapahan-jirona azo azy teo ampidiovana alohan'ny andehanana amonjy ny efa fanaovantsony ny tetikasa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola teny avoloa ny tenany toy izao mantsy ny fanazavany Ramatoa Marie Chantal mahakasika izay. Je disais au DG de Jirama ce matin que quand je prenais ma douche, mon électricité était partie, mais Dieu merci, mon eau était là. Et je me suis dit, Dieu, je remercie le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, je vais signer 220 millions de dollars, monsieur le DG, et qui, j'espère, pourront améliorer la situation pour toutes les gens à Tana, pour qu'on n'ait pas de coupure d'eau, surtout quand on est en train de prendre une douche, parce que ça devient encore plus difficile. Mazava izany natao hoe tefa tsofina mandrivorivo ho an'ny mpitondra
dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahafa-po ve ny JIRAMA ankehitriny Andriamatofiloha. Dia hitantsika tsara moa fa izy ilay tsy mba miaiky mihitsy ny tsy fahombiazam-pitantanany, manilika andraikitra ka lazay fa ny hafa foana no tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana. Ity no tranga iray nampiseho izany teny amin'ny CCI Vatoteny tamin'ny volana Jona 2024 ity. Arao tsara ny zavanisy. Tsika kosa angamba tsy afaka lesaka ao anatin'ny maizina na dia mila ny mazava ka mba mangataka ny teknisianina mba hampiretina ny jiro matoma ny écran matoma mandeha ny sono dia tsy tapaka zany ny JIRAMA raha ny fahafantarako azy. Misy tompona andraikitra ve atao amin'ity CCI Vato ity? Ny teknisianina toy groupe zany mampandefa an'ity fa délestage zany satra ny délestage sika zany atao anatin'ny afaka mbatsina ngamba ny ministra fa ohatran'ny tsy mety zao zavatra mitranga sy miseho zao. Ny arantsika rehetra na eny tsara angamby izy teo. Mbola ny teknisianina tao amin'ilay hôtely indray no saika anliana ilay tsy fahatomombanany ny JIRAMA. Tena mahamenatra raha olona filoham-pirenena no manana toetra tahaka izany. Raha fehezina dia lainga sy fitaka no nahafahana ny vahoaka malagasy nandritra ny 5 taona latsaka kely nitondran'ny Rajoelina izay. Ny taona 2024 no lazainy fa ny mpanotra sy ny fitondrana teo alohany no niteraka olana maro teto amin'ny firenena. Ny taona 2024 indray no lazainy indray fa ny Covid-19 no nisakana ny asa fampandrosoana. Ny taona 2024 kosa mbola nitoy ny olana nateraka ny Covid-19 sy ny filazana fa misy fanoherana bontolo eto. Ny taona 2024 no lazainy indray fa niady any Ukraine. Tena mahita lazaina sy anliana foana. Raha jerena amin'ny tarehy marika nefa 700 ny arikarena fahobe ny fotoana nitondrany filoha marika Ravalomanana, 500 izany tamin'ny fitondrana Rajoelina Mampianina, mihiba 700 kosa tamin'ity fitondrana Rajoelina ity. Voapirofo ny fitombon'ny fanatram-bahoaka ankehitriny io ireo tarehy marika ireo. Ny lasa tokoa tsy fanadino ary ampatsahiviny ireny mba hahafahantsika mibanjina ny hoavy fa raha ity fitondrana Rajoelina ity dia efa io izy ary io tsy ova izany intsony na andeha hatramin'ny lohany aza fa efa izao no farafahaizany mitantana firenena. 5 taona dia ovavany délestage aiza izany ankehitriny. Asakasaka izay mbola mety ho rebrebe ny olanga tsara lahany io aloha fa raha vahoaka tonga saina tsy hamerina olona mpandainga sy mpamitaka hoe ho amin'ny fitondrana tahaka izany intsony. Izany no mahatonga azy mianakavy miady an-trano io manao motion de censure ny député 500. Ny filoham-pirenena mihitsy no mitsabaka hoe tsy azonareo atao izany fa ajanony. Izao indray anova gouvernement hono. Izany ka mihevitra ny vahoaka ho babangy mihitsy. Mbola irisika aloha 5 taona manaraka indray ve amin'izao teboka efa manondromena rehetra izao. Ny olana ao anatin'ny fitondrana aza tsy voalamina ka atao magaga vera ny firenena mihitsy no lasa mialentika noho tsy fahaiza mitantana. Dia mbola misy ovo fitaka ihany ve hatramin'izao hoe fa ahoana mariny. Ahoana mariny